ny famindram-po ny fanehoana ny tena fitiavana. Ny fanahy masin'Andriamanitra nazava tsy hitaridalana antsika mba azahoantsika mivelona ny tena fitiavana. Amen. Mipetraka isika. Fatatsika moa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny alehibeny, voalanjasika sy voarefitsika tsara ve zany. Fa raha ny olombelona no ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahamasinany, ny fahalebiazany, ny fahamarinany, raha ny olombelona no ny fahotany, dia tsy misy zafa-tsy zavatra tokana no anjara. Fahafoanana, fahafatesana, fijaliana mandrakizay. Zany no anjara mendrika ao antsika. Manoloana ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahalebiazana. Ary raha Andriamanitra lehibe fotsiny Andriamanitra, raha Andriamanitra be voninahitra fotsiny Andriamanitra, raha Andriamanitra tompony hery rehetra fotsiny Andriamanitra, mpanjaka ny mpanjaka sady tompony tompo, matitsika menakavy, veritsika menakavy. Fa ilay Andriamanitsika koa dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra be famindram-po, ary Andriamanitra nanomana lalana ho antsika mba ahazoany mamonjy antsika, ary mba ahazoantsika mandova fiainana. Tsy mendrika ho amin'izany isika, tsy manana zo amin'izany isika, tsy manana anjara ho amin'izany isika. Zany fiainana mandrakizay misy ny fiadana, ny fifaliana, ny fahazavana, ny fitiavana, tsy manana zo sy anjara amin'izany isika, fa mpanota matra. Nefa manahoana ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsara zao Andriamanitsika zao e, ary dia naseho ny fahatsarany ka nanolotra lalana ho amintsika izy, dia ny lalan'ny famindram-po, ny lalan'ny famelan-keloka, ka izy Andriamanitra mihitsy niditra an-tsehatra mba hanome izany antsika maimaimpona gracieusement tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy niombo teo amin'ny hazo fijaliana. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra atsika, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very isika fa hanana fiainana mandrakizay. Zany ny filazantsara. Ary rehefa manamara izany fitiavana izany Andriamanitra teo amin'ny firenena izay mbola tsy nahatakatra azy Israely, dia nilaza marimarina izy fa ny fitiavany dia fitiavana mandrakizay. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, haitsika nytoy, zany nampaharetako famindram-po ho anao. Ny fitiavan'Andriamanitra no nanery azy. Ny atao hoe manery akoho reto tsy ilay obligé na obligation, fa ny hevitry hoe manery eto misy fahaterena ao anaty, misy pression misika, ary izany pression zany no manosika azy namonjy antsika. Pression ny fitiavana. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ka izany no nampivoaka ny famindram-poko sy namelako mieloko. Tahaka atsika ve zany? Haika tsy afaka nahita ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatsarany isika, ary
raha tsy afaka nandova ny lanitra sy ny fiainana mandrak'izay isika raha tsy ny famindram-pon'Andriamanitra. Tsy afaka raha tsy ny famindram-pon'Andriamanitra. Lalana sy fomba lehibe nentin'Andriamanitra nanokatra varavarana ho amintsika, ho amin'ny fiainana. Hanika ilay mendrika ny fahafatesana nanjary mandray fiainana. Azoko sy azonao ve zany? Niraisiko sy niraisinao ve zany? Fa fanomezana maimaimpona tsy vidim-bola mankarena, fa ekena sy raisina amin'ny fankasitrahana. Nijerenay tao amin'ny STK, nanomana izao isa-taona izao, nanomboka tamin'ny tapabolana lasa, zany famindram-pon'Andriamanitra ho amintsika izany. Le pardon de Dieu à l'homme. Zavatra tokana ny tena zava-dehibe. Tomboka asiany ny fitiavana sy nanamariany ny fahatsarana zany. C'est le sceau de son amour et c'est l'expression de sa bonté. Tsara zao Andriamanitra. Fa mbola betsaka ny tsy babo. Samy hafa nge ny babom-pitiavana sy hoe ty fotsiny. Misy milaza fa ty ihany, kanefa amin'ny atao rehetra tsy misy milaza. Misy mivetsivetsy sy miteny tika ianao, kanefa hoy soratra masina aza ty amin'ny teny na amin'ny lela. Fa amin'ny asa sy ny marina asehoany ny fitiavana. Ary ilay tompo mampiteny zany amin'ny apôstôly dia naneo zany fa niahy tsy fihetseham-po ny fitiavana, araka ny fanao ny mpamorikirana tsy vitam-ponena, tsy fihetseham-po io, tsy aitraitra io, fa asa fiainana aseho. Andriamanitra nampiseho ny fitiavana antsika, hoy Paoly apôstôly, fa fony mbola mpanota isika maty hamonjy antsika Kristy. Tiantsika Andriamanitra, nasehony tamintsika ny fitiavany ary nomeny antsika ny fitiavany. Zany lay Andriamanitra ambarany Baiboly. Ary zany fitiavana sy famindram-po zany raisitsika, raisitsika. Ary zany no mino olona nanaiky andray amin'izany. Saingy averiko eto tany amin'ny synode dia misy teny anankiray mivaivay lazay ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Betsaka ny kristiana, betsaka ny fiangonana matavy fa malemy. Fa inona moa le mahatonga le atavezana? Faly mandray fotsiny fa tsy mizara, faly mandray fotsiny fa tsy mba mampiasa. Ary isika le tian'Andriamanitra, isika ho kristianina, ho fiangonana tsy matavy fa velona tsara ary matanjaka, manan-kely. Ahoana moa no ananantsika hely, ahoana moa no antsananantsika tanjaka, ahoana moa no ananantsika fahasalamana raha totsika ka tsy mahazo sakafo tsara, sahaza. Ary nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny fitiavana zany, nomenitsika ny fitiavany tamin'ny alalan'ny famindram-po. Ka ataontsika inona ary le fitiavana? Kobonina fotsiny eo, ampibotsina antsika sanatria. Fitiavana mahery natateraka zava-mahagaga teo amin'ny fiainantsika, natateraka zavatra tsy nampoizina, natateraka fahasoavana lehibe fa zava-tsy mendrika akory, tsy sahaza akory, nomeny antsika maimaimpona. Ahoana kosa niaina antsika izany? Nijerena niaraka tamin'ny tanora ary dia zaraina ny fiangonana. Fa nivokatra zany voalohany dia ny fitiavana ny namana.
fitiavany namanao tahaka ny tenanao zany mididy faharoa zay mitovy amin'ny voalohany fitiavana ny namana mora tenenina koa zany fa ahoany zany eo amin'ny lafiny pratika fa Andriamanitra nge ka mahay zavatra ary Andriamanitra nge ka lalinsainy raha mijery amin'izao fotsiny tsika na teo fitiavana zany hoe harmonie ny fitiavana zany impossible nahoana satria sika rehetrarehetra ratsy daholo satria tsika rehetrarehetra tsy misy tanteraka satria tsika rehetrarehetra nahavanana raha miteny hoe je t'aime ny ataontsika indraindray mifanohitra amin'ny je t'aime ny fijery ny eritreritra ny fiteny ny fihetsike ny atao e manao ahoana lazaiko anareo le teny'le filozofy anankiray filozofy antika zay mampiseho ny endriky ny fitiavany Jodasy j'embrasse mon copain mais c'est pour l'étouffer atsika ao anatin'izany ny embrassade fa mety famadia ary efa mieritreritsika hoe firenge ny olona ny lokaloky c'est pour la vie de jereo ny pourcentage ny olona zay nandrava izany ary eo am'izay mbola miaraka ary fiarahamonina sisy tsy zany nefa de lambana koa zay nandray manahirana mavitsy aty amitsika mahitako velona zany ka nandray le lambana koa raha tsy azotsika kory maika moa zany hoe mamoly ako c'est pour la vie moveny fitiavana ao amitsika tena fitiavana pour la vie ny valiny tsia fa le fitiavana pour la vie le fitiavana mandrak'izay ao amin'Andriamanitra sady izy Andriamanitra raha teo fa Andriamanitra de fitiavana hoy ny soratra masina ka raha te ity amin'ny fitiavana mandrak'izay ianao a tokana ny lalana ny fitiavan'Andriamanitra ary zany no lazainy Jesosy didy vaovao no meko anareo le didy vaovao tsy hoe nifankatiavanareo diso be zany tsy zany le didy vaovao lay didy vaovao de zao aoka ho tahaka ny tiavako anareo no ifankatiavanareo kosa nity amin'ny fitiavan'Andriamanitra nity amin'ny fitiavany Kristy zany ny fitiavana ary zany fitiavan'Andriamanitra zany ambarany tsara ny lakile Jeremia 3:7 fitiavana mandrak'izay no nitiavako anao zany namparetako famindram-po anao mitodika amin'ny mpifankaty rehetra tsy misy fitiavana maharitra raha tsy misy famindram-po ndraindray nge le tianao io ka manirikiry indraindray nge izy io ka mahasositra indraindray izy io ka faly manohitra anao fotsiny indraindray nge izy io e ka plutôt ny fitiavany tena ny tena fa tsy ny fitiavana anao ka ahoana impossible izy fa izay impossible amin'ny olona possible amin'Andriamanitra sy nomenitsika fotsiny ny zanany fa nomenitsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa ny zavatra rehetra zany manambarany soratra masina azy noho izany aza miteny hoe za tsy mana ary androany ny sujet fitiavana famindram-po aza miteny hoe za tsy manana fitiavana ianao satria nomen'Andriamanitra ny Jesosy Kristy lay mariky ny fitiavana aza miteny hoe tsy manana fitiavana fa manana saingy zao zany fitiavana zany ivelomo aza atao am-posy aza atao an-kibo aza atao am-po fa mampibontsina io de matavitsika fa malemy anika fingan'ny satana foana azerany mora foana
ary na dia ao aza ny fahatsarana torina eo anivon'ny fiangonana indraindray ao anivon'ny fiangonana re misy fisaratsarana indraindray eo anivon'ny fiangonana mihitsy ny misy ady solonylony makiraviny ahoana ary izany dia entiny tompo manadina antsika aiza le fitiavana ny mitiavako anao aiza le famindramponnetiko ny tahirin'ny fitiavana ao anao aiza efa nomeny asy ianao zany efa mijoroko vavolombelona zany a fa mirijoroko vavolombelona ihany fa za dia anisan'ny olona tsy mba nanao totondrona tamin'iza tamin'ny fiaina zany ady korakoro zany mbola tsy natao saingy zao rehefa sosotra na tezitra aho ny foko ao mivonto ary eo a miimagine ataoko an'izao tsara kanosa be dia ao dia fiainano zany ao anaty ao ary ny fiainana tao anatin'izany ko dia misy fotoana tsy nahalanan'Andriamanitra nandeha tany amin'izany atao hoe filibana nandeha tany amin'izany hoe fiainan-jolamboto zao anefa haity Andriamanitra ty ahy ary naseho ny fitiavany ahy fa hay za ty nitediaviny ny lala ny fiainako rehetra dia nampiseho fa nitediaviny ary tsy maintsy tongato anao raha miseho fantatrareo fa ny natongaviko tandehan-dafo dia tsy anao pastera nefa dia mbola eto noho ny famindram-pody ary dia zao ohatra ny an-trany no nampianarin'ny tompo ary hijoroko vavolombelona dia tsy tanterako azy lavitra nge zany fiviliana zany e lavitra nefa ny famindram-pon'Andriamanitra dia nanehoany na dia mena tahaka ny jaky aza dia fotsy tahaka ny rapanana na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia tahaka ny volony fotsy ianao mahita nyntizy ny fahadisonao azonao ny fiainanao ho toy ny tendrombohitra avo be alamain'ny famindram-po sy ny fitiavana dia ho iaho mandrakariva ndraindray zany tsy vitako kanefa zany ihany ny moteurko isan'andro amin'ny vady aman-janako amin'ny pirain'olona amin'ny manodidina raha ny ana ohatran'izay aza navelan'ny tompo ny anamako ohatran'izay ve tsy ho avelako dia ho fampianarany soratra maso raha mamela ny eloko ny namanao ianao dia avelan'Andriamanitra koa ny eloko ao fa raha tsy mamela ianao dia tsy avelan'Andriamanitra koa ny eloko ao zay mamela be dia avelan'ny be zay mamela kely dia amelana kely le reste ary zay mamela tonontonony aza maninota izy aza lasa fisainana ianao manontany hoe maninona raha ny tapany ihany ny famindram-po azonao ary ny tapany mavesatra eo amin'ny fiainanao isanao na mindran'Andriamanitra fo zaho sy ianao ary zany famindram-po zany 7 puissance 70 7 fois ny lazan'ny baiboly azy tsy manam-patapela zany nanavaozan'ny tompony famindram-po anao manahoany sika ho an'ny namana ny famindram-po fiainana ny fitiavan'Andriamanitra ary mahafinaritra nge rehefa mivitrana ny fihavanany mahafinaritra ny toeranao ny fifankatiavany ary tsy vitany hoe mahafinaritra fa loha rano mpitahiana zany nanambarany salama azy sambatra raha ny pirala no mifankatia tsara sady mahafinaritra ary arotsaky ny tompo ao ny fitahiana loha raha ny mpitahiana ny fifankatiavana ary loharanondoza sy loharanony korontana ary loharanony faharavana
ny tsy fisian'ny fitiavana indrindra ny tsy fahampian'ny fitiavana. Hitantsika ao anatin'izany ny mazava-dehibe ny fitiavana ny hafa, ary ny fitiavana ny hafa dia mitondra ho amin'ny famelan-keloka ho an'ny hafa. Ninonina ary tsarovo zany isaky ny mivoto ny fonao, tsarovo zany isaky ny sahirana ianao mamela heloka, tsarovo ny fahotanao, tsarovo ny heloka manalohana an'Andriamanitra. Gravy ny anazy, ny anazy angamba gravy fa tsy mitondra condamnation à la mort, fa ny anazy vis-à-vis ny tompo mitondra ny condamnation à la mort, pas seulement à la mort éternelle. Ny fahatelo ny jerenay dia ny famindram-po amin'ny tena. Zava-dehibe io. Ny antony dia satria izao, ny famindram-po ao amin'ny Baiboly dia fanomezan'Andriamanitra antsika occasion pour un nouveau départ. Zany ny famindram-po. Ny olona vesara ny heloka dia mavesa, misy plan B manaraka azy ao. Rehefa voavela iny miala le plan, na plume mara tsy misy ao, ary dia afaka mandeha tsara, maiva. Ka ny famindram-po tena libération manamaiva. Ary namavanin'ny tompo amin'izany isika, mba tsy atahotra fahafatesana na atahotra ny loza, fa tian'ny tompo indrindra isika hanamaivana ny namantsika, ka mamindrafo aminy mamela ny heriny omeo chance ny nouveau départ izy. Fa ho antsika koa dia izany ihany, fa misy olona zay ratsy mihitsy ny fijerin'ny tena. Za ty ve mba inona tsy mahay ninonina, nul, za tsy mahateo ty, za tsy silana, inutile, etsetra lazaintsika daholo zany rehetra zany. Fa marina eo anatrehan'Andriamanitra ve zany? Zany rehetra zany dia marika fa tsaronao ny fahalemenao, tsaronao ny fahadisoanao, tsaronao ny tsy fampinao. Kanefa Andriamanitra efa nitady antsika, efa nitady anao to, ary tokana ihany ny zavatra tiany ho hanananao ny fiadanana. Ary mba hananana ny fiadanana dia esoriny avokoa ny heloka sy ny fahotana, ary atsangany vaovao ianao. Zay ny mesazy anankiray androany koa. Tsara Andriamanitra, ary ny fahatsaran'Andriamanitra tia no tsapanao ary iainanao. Ahoana zany fahatsarana zany? Davida le farany kely indrindra amin'izy tamin'izany izy mpiray tapoavy, neriveriny Jese fa io ve dia ho mpanjaka e. Ndany alahy miandrony fa ry zala ambony rehetra vidolidolo naseho tao amin'ny Samuel, nalefa teo tsisy izy. Le ray nietretina tsisy fa any amin'ny fiandrasan'ondry, iny kaino izy. Zany David zany, zay tsy nomeny Jese valeur. Zany David zany, zay tsy nomeny ralany akory, ataoko tika hoe fieverana zany, tena everina koa mba tokony iseho anoloan'ny Samuel hitadiavana zay mpanjaka ho an'ny Jiosy. Zany David zany, ny teny amin'ny Salamo 8:30 misaotra anao aho, fa tsara ny nanaovanao aho. Je te loue Seigneur d'avoir fait de moi une créature merveilleuse. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Mitorina teto zany, tsaronareo tamin'ny heritaona izy tamin'ny heritaona. Zany ny fijerin'Andriamanitra anao, ary zany ny tian'Andriamanitra hijerenao ny tenanao. Chef-d'œuvre de Dieu. Tinika novonjeny, fa tiany namindran'ny fo, tiany ka te hanana départ vaovao maivamaiva omban'ny fahasoavana. Indraindray indrisika ny tompo tsy manameloko atsika kory fa isika. Ary indraindray azy sika torineto voavela ny elokare noho ny anaran'ny masina, ty para mbola manaraka azy mivoaka eto ihany.
za nge nenanao an'izao hoe za nenanao zao za tsy fantatra reo voavela ny elokao mino an'izany ve tsika ary zany notiny tompo averina aminao ndray fa Andriamanitra mahitanao olona kapava, Andriamanitra mahitanao olona tsara, Andriamanitra mahitanao olona mendrika satria namindra mifo ianao ary novokisany fitiava. Ka manahoana ianao rehefa tian'Andriamanitra mpitsangana mitsangana ianao mbola teny any ve je suis nul, je suis incapable, je ne peux pas faire ça, je ne vaux rien, mbola teny an'izany any ve tsika riaba divorce amin'ny tompo zany satria divorce amin'ny regard, divorce amin'ny considération. Fa say miteny tahaka ny Davide misaotranao aho fa tsara ny nanaovanao aho kanefa kosa tsy fahatsarana mpibotsiny kanefa hampaleny ka fahatsarana nino fahatsarana zaraina fahatsarana hoentina hotoriana amin'ny hafa hotoriana amin'ny fitiavana toriana amin'ny famindram-po toriana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fiombonana toriana amin'ny toetra tsara sy mahatehitena. Raha misy olona amin'ny Kristy olom-baovao izy navaoziny famindram-pon'Andriamanitra ianao ary tian'Andriamanitra mbola avaozina amin'ny famindram-ponao ny hafa, tian'Andriamanitra avaozina amin'ny famindram-ponao amin'ny tenanao, ny elananao manaraka ny tompo, ny elananao manompo ny hafa, ny elananao manompo an'Andriamanitra, ny elananao miara-miasa eto amin'ny fiangonana. Olona vita fiavana ary olona mahavita tsara ny fikendren'Andriamanitra. Inona teo manota? Antsika ndikany manota ny jeune tsara zany raté la cible. Zany na teo manota ny cible n'Andriamanitra ho antsika vavolombelon'ny fitiavana, vavolombelon'ny fitiavana Kristy. Noho izany mahay mamindra fo amin'ny hafa, mahay mamindra fo amin'ny tena. Zany nena navaozan'Andriamanitra indray ny herim-pontsika, ny herin'ny mpanantsika, eny ny herim-batantsika sy ny herin'ny tsaintsika azo antsika mijoro vavolombelon'ny tompo ka na oviana na oviana na oviana na oviana dia tsiaro mandrakariva fa tsara zany Andriamanitra zao ary satria velolamiko atao amiko zany Andriamanitra zany dia ampiseho zany fahatsarana izany aho amin'ny olona rehetra ary aneo zany amin'ny tenako ka tsy hanozo tena, anao zany amin'ny tenako ka tsy nihevitra ny tenako ny olona ho tsinitsino fa hevitra kosa ho fitaovana azon'Andriamanitra hitokisana ampiseho ny fahatsarany, ampiseho ny hery amin'ny zavatra rehetra. Olona namindrana fo vavolombelon'ny famindram-po, olona feno ny fitiavana mandeha mitory sy mizara ny fitiavana ary mizara zany mandrakariva aneo fa tsara ny Andriamanitsika, aneo fa tsara ny asan'i Jesosy teo amintsika tsiraray avy ary tanteraka zany. Izay nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra tsy avy amin'ny nofo aman-drà zany, tsy nilovana amin'ny maha-olona zany, tsy nilovana amin'ny mahasaranga izany, tsy nilovana amin'ny mahafirenena izany, tsy nilovana amin'ny fisainana amin'ny fomba rehetra zany, fa nilovana tamin'i Jesosy Kristy ilay fanomezan'Andriamanitra tsara indrindra satria fanehoan'ny fitiavany avo dia avo, ambony dia ambony ary tanteraka. Ny famindram-pony fanehoana ny tena fitiavana ny raisinao feno zany fitiavana zany andany mifankatiava, tsy misy fifaliana ho an'ny ray hafa raha ohatra n'izany mahita ny zanany rehetra mivory miaraka ao aminy ao raitsika miara-mivory ao amin'ny daony ny istizany zanany rehetra ary mifankatia fa tsisy fahoriana amin'ny ray aman-dreny ary amin'ny raiko, tsisy souffrance amin'ny ray tahaka ny mahita ny zanany se déchirer. Malahelo ny tompo amin'izany, malahelo ny tompo raha tsisy fiombonana ao amin'ny zanany, malahelo ny ray ary asa azonao an-tsainy zany alahelo ny ray zany degré firy amin'ny alahelony olona zany ny alahelo zao ary aza sinana dia segondra ny ray aza ampisofrira ny tompo satria tsy mety namindra fo isika, satria
tsy tanteraka ny fifankatiavana eo amin'ny zanak'Andriamanitra. Raiso ny fifanina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, fahasoavana izay nomena mamaim-poana andraisanareo ny hareny lanitra amin'ny fahafenoana. Ho aminareo ny fitiavan'Andriamanitra ray, azahoanareo mifankaty amin'ny fitiavana ka hifamindram-po amin'ny zavatra rehetra, ary anaikinandray ny famindram-pon'Andriamanitra hoe andehanana amin'ny fiainam-baovaony ray nouveau départ. Ary ho aminareo ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina, ahatonga anareo hikatsaka mandrakariva ny firaisana sy ny fiombonana andrava ny efitry ny fisarahana rehetra vavolombelon'ny fitiavana sy ny fampihavanana tao amin'i Jesosy Kristy. Matoky ilay niantso anareo ary nanangana anareo ho vatan'i Kristy ho fiangonana tokana mba ho iray tahaka ny maha-iray ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Matoky ilay niantso anareo fa mahatanteraka anareo amin'izany izy raha matoky azy anareo. Mandehana momba anareo ny tompo. Amen. Petraka